Ny taranja atletisme kosa dia mbola misy hatrany ny 17 amin'izao fotoana izao. Raha somary nangingiana izy ity dia nietsika indray zany ry zareo avy amin'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny taranja fototra atletisme ity. Manaiky izy ireo fa averina ny fifidianana amin'ny 17 volana aogositra izay daty napetraky ny fédération saingy mametraka avy apetraka kosa izy ireo fa manaraka ny ara-dalàna izany fifidianana izany ary tsy misy ny ailika fa izay mananjo afaka mifidy dia tokony andatsapato avokoa. Raha somary nangingina ny dizadiza tao anatin'ny taranja fototra atletisme dia napakapeo indray ry zareo avy eo amin'ny section Antananarivo renivohitra izay tarehan'ny filohany Randriamasomanana Menja. Ny alarobitolakandro teo ary dia nampiantso mpanao gazety sy ireo kluba vitsivitsy ry zareo avy eo anatin'ny section. Fanaingana mavesatra ny olona rehetra, fanaingana mpanajana sy ampitiavana ny olona rehetra izay ity fanatanjahantena na ny avy any amin'ny faritra tonga eto Antananarivo na ny efa eto dia tsotra be. Marary ny atletisme tompoko ka raha misy ratra na aretana zany tsisy ohatry ny manasitra anazy no ainga fa tsisy hitazona aretina be eo ka raha manontany ianao hoe inona zany fepetra ho raisinareo fepetra ho raisinay dia zay mpanaraka fotsiny satria ny ao anivon'ny fédération izay nandefa nyity mahay volitratra ary zareo satria tsy mety miravina le problème kajikajy daholo io fa aminay dia 140 club mifidy anay raha verina ny fifidianana vonony zahay raha tamin'ny fotoanandrony tsy nekena mihitsy fa merena fifidianana satria zay efa lany ara-dalàna namoaka notiny avao ministère hoe averina miaraky averina ny fifidianana fa suspendu ianareo suspendu ny attestation de fonction anareo tsy mampaninina anay zany fa andao averina ny fifidianana mavesatra tsara angamba le fitenena averina ny fifidianana fa tsy appel à candidature io mantsy ny karazana kajikajy fitsapana ihany koa satria raha marina rehefa manao appel à candidature ohatr'izao izy na hoe manao élection ohatr'izao tokony misy imprimé manaraka fa tsy zavatra mampime ohatry ity. No mafisiny zareo avy eo amin'ny section Antananarivo renivohitra ara fa dia avoniny izy ireo hiatrika fifidianana dia efa nandady rariny aza satria nambarandry izy ireo hatrany fa efa lany tamin'ny ara-dalàna izy tamin'ny fifidianana izay natao tany aloha izay efa nakatoavin'ny ministera. Noho izany hoy izy ireo raha tena fifidianana marina no atao dia tsy maintsy manaraka ny lalàna isika ka tsy misy ailika ireo kluba rehetra mananjo ifidy.